mitendike zany ambanina nazava hoe izy zany antoko politika 4 fiarahamonimpirenena 1 zany hoe 5 zany mipikambana ankehitriny anatin'ny didike misy nanontany hoe fiarahamonimpirenena ve didikina politika dia mivaly teninay tsotra hoe latsaka katerena ny firenena ka hoe tsy maintsy mijoro ny pirenena anisan'izany a fiarahamonimpirenena dia ny positionay hoe amin'ny raha-pirenena zao tsotra hoe tsy misy voatery manana marina rehefa hoe mampakapelo na ty ampitondra zany na ny mpanohatra fa zay mieritreritra hoe tokony tady marimaritra iraisana iarahany daobea ataontsika hoe salasy faminentanana anavotana Madagasikara ao anatin'izay zany zao fipetraky izy fa zany akory tsy midika hoe kibo malemy ka hoe tsy teny zavamisy fa ny zavamisy dia nytenenina tokoa tamin'ny ataontsika hoe fomba mazava amin'ny zavamisy ao anatin'izay zavamisy zay le ataontsika hoe fiarahantsika menakavy zany hoe ohatra zao rehefa mitaky zay hoe ataovy mazava ny fitantanana Covid-19 dia satria tsy misy mangarahara mihitsy ny fitantanana amin'izao fotoana zany zao ohatra hoe zay zany ny mpikambana eto amin'ny didike misy amin'ny plateforme zany ara-panjakana ny didike zay zany tiako hazava dia misy mpikambana taminay any amin'ny plateforme informel dia tsolana zany tsy azo atao fotsiny raha matina plateforme formel aloha fa raha hoe plateforme informel mazako tsy manino satria samy ny antoko tsirairay avy anatin'ny didike manana mefina fa ny tambaranay rehetra ny rahanay tao amin'ny didike zay zany tiako hazava tanjona fampandrosoana Madagasikara sy fampivarana Madagasikara ao anatin'izany zany miresaka hoe vondrom-bahoaka paritra tsy njara-pahefana hoe tokony apetraka ny roanay zany miainga avy any amin'ny fokotany commune faritra zay zany le izy ao anatin'izay koa ilaina le fampivanam-pirenena dia fampivanam-pirenena zany ao ny tokony hivoaka ny lalam-pandrena lasitra 3 na 4 izay vahoaka ny fidy fa tsy hoe enina tsy satria azadino hatramin'ny falevatena makaty ny 7tsika mikitika ny lalam-pandrenana ny 4tsika miova repoblika nefa mbola tsy mandeha amilony ny zavatretra midika zany zay fa hoe lefa nivarana tao tsy mitondra anakaizy dia zay rehetrarehetra zay zany mahatonga anay miteny hoe mila am'izay ao anatin'ny fampivanam-pirenena miainga avy any amin'ny fokotany le dinidinika fa tsy le hoe rafitra petrapetraka sy ajorojoro fotsiny zay. Misy zavatra iray mampifamaritra izay ho tombotsoa ty firenena ity dia misy ny fandeferana no ny tombotsoa firenena. Marina fa samy manana ny foto-kevitry ny jorony tiany aloha tany fa kosa raha misy ny zavatra iarahana ka hoe hita hampandrosan'ity firenena ity dia tsy maintsy ampandeferina zay fizirizirina amin'ny foto-kevitra izay. Ohatra manokana fotsiny tenako zay eto zahay dia manaja tanteraka ary mbola manaja ny principe-ny tolo-bahoaka tamin'ny 2009 midika zavatra betsaka izy zavatra zay nefa ny tsy firesahanay amin'ny extrémiste any amin'ny mpanohitra dia tsy midika tsy aranay miasa amin'olona tsara sitrapo sady manana foto-kevitra mazava mpandrosin'ny firenena. Ao anatin'ny dinike zany no ahitana marimaritra iraisana satria afovoany io dia ao hitanay hoe andao hifanatona fa samy malagasy isika. Faharoan'izay ny hevitra tsy hita na foto-kevitra ny marina tsy hita any amin'ny mpitondra ary ny marina koa tsy ho hita any amin'ny mpanohitra fa ny hevitra roa any amin'ny mpanohitra sy mpitondra io no miteraka hevitra vaovao. Raha raisiko ny mpitondra zay mandrina ny mpitondra dia milaza foana hoe hobio. Ny anana ny mpanohitra dia milaza foana homboy.
zay zavatra zay mamotika firenena ka nataony dinike zay eo fovoany dia navadika hevi-baovao zay hitambarany be sy maro zay hobrio sy homboiomboy zay hiteraka oxygène fiainany daolobe dia hevi-baovao miezaka zany zahaya eo afovoany miteny zay raha fa tsy mety nataony mpitondry miteny zay raha fa tsy mety nataony mpanohitra makasiraka zay raha misy nataony mpitondra ary makasiraka zay raha misy mety ataony mpanohitra fa ny problème eto amin'ny firenena tsy hay mihery eo afovoany matetika no makan'izay 50-50 zay fa mangala-pihinana 80 manao loi de Pareto 20-80 ary amin'ny fitondrana fa 80% any amin'ny mpanohitra 80% any amin'ny mpitondra fa 20% any amin'ny mpanohitra zay mialana am'izao 50-50 mipetraka ho eo afovoany ny dinikely. Soka tompoko.